Vavaka isika ry Andriamanitra rainay ny an-danitro mampitandrina anay ianao fa ho tonga ianao ary inona no avalinay rehefa tonga ianao. Mpanjaka malaza mety hioby sy hifaly zahay, mety hitomany sy hisaona koa. Ianao anefa mampiambina anay amin'izany tononkira-panahy izany, fa tsy fantatra na ny andro na ny ora. Inona no ambaranay? Inona no hitanao eny aminay? Ary inona izay efa nandrasanao sy andrasanao aminay? Moa efa manana izany va izahay? Moa efa vonina ve izahay? Ampio zahay mba hafantatra ny sitraponao, handehananay araka izany, mba tsy ho tomotra na tampoka aminay ny fahatongavanao. Misaotranao noho n'ity advento ity, izay ampianaranao anay mba hiambina sy hiomana, handray anao ary tena ho vonina amin'izany, ka hifaly sy ravoravo hitsenanao lay tompo sy mpanjakanay. Da eo ary ny teninao izay horenay izao. Avia Jesosy Tompo, mitenena fa mihaino anao zay. Amen. Dia faly miarahaba antsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny nahatrarantsika ity alahady faharoa amin'ny advento ity. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amintsika amin'izao dia izay hitantsika ao amin'ny Lioka 2:12. Ny filazantsara araka ny Lioka ny 2:12 dia hovakiana manomboka amin'ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 7. Lioka ny 2:12 dia ny andininy 5:30 mitsahatra amin'ny andininy 7. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aoka isikina ny valahanareo sy hirehatra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondony izy dia vohany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia mpetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompotrano izay ora iavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Dia miomana kosa koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ray masinao manamasinina anay amin'ny fahamarinana, faniteninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ny farany filazantsara izay nivakiana teo amin'ny alitara dia ny hoe dia ho tahaka izany koa amin'ny andro hisehoan'ny zanak'olona. Tamin'ny alahady teo isika dia nankalaza ny alahady voalohany amin'ny advento, ary nambara tamintsika tamin'izany ny hevitry ny advento, ary tsy ho azavaina intsony izany, sy ny amin'ity alahady ny advento izay atrehintsika ity, izay natrehintsika tamin'ny alahady lasa teo, dia ny fahatongavan'ilay andrasana, ilay antenaina, ilay
ho avy izay andrasantsika dia tsy hafa fa ny mpanjaka dia Jesosy Kristy tompo izany. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo, ary mipetraka ny fanontaniana hoe iza moa io Jesosy Kristy tompo mpanjaka tonga ho antsika io. Mamaly indrindra ny alahady 2 izay araka ny nandaharan'ny mpandahatra ny perikopa, ny alahady 2 sy 7 manaraka an'izany. Mamaly indrindra ny artikola 2 amin'ny fanekempinoantsika dia ny anambarantsika hoe mino an Jesosy Kristy tompo, zanak'Andriamanitra lay tokana tompontsika. Jesosy Kristy io lay ho avy, Jesosy Kristy izay sady Andriamanitra tokoa, nateraky ny ray hatramin'ny taloha indrindra, sady olona tokoa, nateraky Maria Virjina. Izy ilay mpanjaka, izy ilay ho avy, izy ilay andrasantsika, izy ilay antenaitsika ka ifalifaliana sy ravoravoana. Izany indrindra no ambarany filazantsara ny lioka ka ny teksta rehetra izay anjarantsika amin'ity alahady ity, ireo fiodinana 3 dia samy milaza ny amin'izany ka anehoany an Jesosy ho avy ny zanak'olona. Jesosy Kristy olombelona tokoa, olombelona 100% na dia Andriamanitra 100%. Izy ilay ho avy. Fanazavana mitodika amin'izany indrindra no tian'ny perikopa ho lazaina ny amin'ny andro farany, ny amin'ny fahatongavana, iza ilay ho avy. Ary ahoana no ho fisehoany, ahoana no ho fahatongavana amin'izao tontolo izao. Amin'ity filazantsara ny lioka ny toko 212 manontolo ity dia misy resadresaka ery aloha ny amin'ny namalian'i Jesosy ny olona namalian'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay nangataka azy hananatra ny rahalany mba hizara lova aminy. Nisy lehilahy anankiray rehefa nahita ny fampianarana nataon'i Jesosy sy nanekeny vahoaka azy dia niangavy an'i Jesosy hoe mpampianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Dia hoy Jesosy taminy, iza ny nanendry ahy aminareo mba ho mpizara lova na ho mpandahatra ny amin'izany. Ary dia teo no nananaran'i Jesosy ny mpianatra, nananarany izay nanaraka azy mba tsy ho azo ny fieremana ka anakina ny fiainany ny amin'izay zavatra ho mora olosy ho simba, ka nanaovan'i Jesosy fanoharana ny amin'ny lehilahy anankiray manan-karena izay nanana tany mahavokatra be, nanana nahavokatra be, ka nilaza tamin'ny fanahany hoe ry fanahyko ô, manana harena be voatahiro amin'ny taona maro ianao, mihinana, mivokisa, mifalia. Dia hoy ny tompo taminy, anio alina no alaina aminao ny fanananao, ka ho aniza zay rehetra no harinao. Ny ain'ny olona hoy Jesosy tsy miankina amin'ny abetsahany izay ananany, ary tsy azo ny olona tao ny handrefy ny ampitsony ka hanatratra hiezaka hanamboatra tohatra, hanatratra n'Andriamanitra na hamatatra ny toe-tsain'Andriamanitra ny amin'izay fiainako aviny. Fa hoy izy, ianareo tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo anankiray amin'ny volondohanareo aza, ka raha izay zavatra kely indrindra ara no tsoainareo atao, nahoana no ahafantaranareo ny amin'ny ampitsonareo. Sy mahay mandrefy ny ampitsony olona. An'Andriamanitra ny ampitso. Ny olombelona dia tsy mahalala afa-tsy n'izay aniony sy izay eny fa na dia ny aniony aza dia Andriamanitra no mandahatra izany. Fa ahoana ny fiambenana tokony hatao ny amin'izany? Misy miezaka hanatratra ny toeran'Andriamanitra, ary io no fahadisoana lazain'ny soratra masina. Miezaka ny olona hahatratra ny toeran'Andriamanitra
ho tahaka an'Andriamanitra ka miezaka amin'ny fifadiana sy ny fanao maro samihafa mba ho tahaka an'Andriamanitra ka hahafantatra ny toetra an'Andriamanitra. Tsy izany anefa fa Andriamanitra no nidina ka naka ny toetry ny olona tao amin'i Jesosy Kristy, ary ny fandraisan'ny olona izany fahatongavan'Andriamanitra nidina ka nitoetra eo aminy. Io no ambarany soratra masina, io no tian'Andriamanitra ho raisy ny olona. Ka eto amin'ity anjarantsika ity dia miteny izao teny izao Jesosy, mananatra ny olona izay manaraka azy ka milaza aminy hoe aoka isikina ny valanareo sy rehatra ny jironareo. Nahoana moa no ilazany Jesosy izany teny izany amin'izy ireo? Tsy afaka mifampiahy, toa tsy afaka mifampiahy na ny maneho izay maha-olona efa no avaozin'Andriamanitra azy ny olona indraindray. Ny olona izay efa no avaozin'Andriamanitra ka nandray ny fanavaozana teo amin'ny batisa masina ho tonga zanak'Andriamanitra, ny olombelona izay efa lavo ny ota sy simba tamin'ny fahotana, tian'Andriamanitra hanana fiavaozana tanteraka eo aminy, ary izany no amporosiany azy mba hanana toetra araka n'Andriamanitra, toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary izany toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany dia efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ary tian'i Jesosy hanaka azy amin'izany toetran'izany ny olona. Efa nomena ny batisa masina ny olona, ary io ny batisa masina sy ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo, io no nanomezan'Andriamanitra hery ny olombelona handresy ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Ao amin'izany io no sikina izay lazaina eto, aoka isikina ny valanareo, aoka ho vonina mandrakariva ny amin'ny batisanareo, ny amin'ny famelan-keloka no raisina teo amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo, aoka ho vonina mandrakariva ny amin'izany. Efa nolazaiko ihany indray andro ny zavatra hitako, lazaiko amin'ny piomana amin'ny batisa, fa raha nahita ny soratra anankiray tamin'ny vavahadin'ny fiangonana katolika anankiray izay nankalaza ny 100 taonany aho, dia izao ny soratra voasoratra teo hoe nataonao aiza ny bateminao, nataonao aiza ny bateminao na ny batisanao. Raha nisy anjely nitsangana teo ambaravarana androany ka nanontany sy ny sava ny kristianina niditra tato amin'ity trano ity, ka samy nanontaniana nijerena hoe nataonao aiza ny batisanao, mbola misikina ny batisanao ve ianao sa mandeha amin'ny fahazarana amin'ny tiany io ty amin'izay anatonanao an'Andriamanitra? Tena manamarika ny fiainanao ve fa tena zanak'Andriamanitra ianao, ka ilay zanak'Andriamanitra tena manotra tanteraka ny asan'ny Satana, mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Io ny toetry ny zanak'Andriamanitra, ary io no sikina isikinany ka andreseny any Satana eo amin'ny fanekempinoana teo amin'ny batisa masina, ary mandray ny famelan-keloka tamin'ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Indray dia toa mandeha amin'ny fahazarana isika eo amin'izay anatonatsika an'Andriamanitra, anatonatsika an'Andriamanitra, anatonatsika koa ny latabatra masina. Ary io no ambaran'ny Lotera ny amin'izany, fa hoy izy, raha lazaiko amin'ny fomba malalaka, ny mampatahotra amin'ny anatonany olona ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo eo amin'ny latabatra masina dia betsaka ny olona izay tahaka ny manao spectacle eo amin'ny anatonan'ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo.
izany hoe fisehoana ety ivelany ihany no anatona ny latabatra masina, miakatreny izy tsy mitondra na inona na inona, miverina izy tsy mitondra na inona na inona. Ny mpanao fampisehoana mantsy rehefa eo amin'ny lampiazo ka mampihira na mampilalao ny mpanatrika azy, dia toa tena amin'ny fony ny anaovany zavatra, amin'ny fietsehana ka mampisentosento ny mpihainy, fa saingy tsy izany no ao anatin'ny fony, fa ny mba hakany ny volan'ny olona ihany. Eo amin'ny latabatra masina, izay manatona ny latabatra masina, dia olona miaiky tanteraka fampanota mahantra sy ory, ka mila famelan-keloka amin' Jesosy Kristy, ary manatona eo amin'ny latabatra masina mba hangataka izany famelan-keloka izany, ary miverina amin'ny finoana fa efa nitoloran Jesosy izany, ka nandre ny feon'i Jesosy miteny aminy hoe matoky anaka, voavelany heloka ao. Fa betsaka ny tsy mahazo izany eo amin'ny anatonany latabatra masina, ary betsaka no tsy mahatsampa koa, ka any ka lazainy Paoly fa nanantena famelan-keloka, fa saingy tsy izany no azo, fa tahaka ny nanozona ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra ka miverina mitondra heloka. Aoka isikina ny valahanareo. Ho avy ny tompo, ho avy tokoa izy, ary ho avy hijerantsika ny amin'ny fandraisantsika izay nataony ho antsika teo amin'izany, izay nataony izany, dia nanolorany ny tenany sy ny rany ho antsika, ka nandraisany ny fangirifiriany nofo tao amin'ny tenany mba hanamarinana ny mpanota mahantry. Ary amin'izany ny mpanota izay nandray, izay nataony Jesosy ho azy, no manana jiro mirehatra, fahazavana, ary io no lazainy Jesosy amin'ny andininy eo amin'ny tapany ambony amin'ity teksta ity izay tsy anatin'ny anjarantsika androany, dia ny andininy 3:30 sy ny 4:30, fa ny olona izay nandray an Jesosy dia tsy ilay ny teny tahaka ilay nanana fananana be teo hoe manana harena voatahiry amin'ny taona maro ianao ka mihinana, mivokisa, mifalia, fa izay nandray an Jesosy Kristy Tompo kosa dia olona ho Kristy ho any namany, ka izara ho any namany ny fahatsarana rehetra ao aminy, ilazany Jesosy hoe amdio ny fanananao ka manaova kitapom-bola any an-danitra izay tsy misy kalalaona arafesina manimba. Inona moa izany kitapom-bola izany? Dia ny fifampijereny olon'Andriamanitra, ny fifampijereny amin'ireo ory sy mahantra, fa izay toerany arenao ho Jesosy dia ho any koa ny fonao. Ka ny olona izay nandray ny famelan-keloka dia olona vonina izara ny fahatsarana rehetra ao aminy ho an'ny mpiarabelona aminy, ka hitany olona eny aminy Jesosy. Ary io lay lazaina lay fahatongavany zanak'olona hoeto amin'izao tontolo izao, izany hoe ny olombelona izay efa nosombainy ota, nosombainy Satana tamin'ny fandavana an'Andriamanitra ka nahatonga ny tany voahozona, dia afaka mandray fiavaozana ka ho tonga zanak'Andriamanitra izara ny fahatsarany Jesosy Kristy eo amin'ny mpiarabelona aminy. Io lalazainy Jesosy hoe dia ho tahaka ny mpiambina anankiray izay hitany nametrahany tompony andraikitra, hitandrina ny fananany, hitandrina ny tranony rehefa nandeha nakany amin'ny fampakaram-bady izy, ary rehefa tonga izy na amin'ny fiambenana faharoa na amin'ny fiambenana fahatelo amin'ny alina, ka mahita fa voaomana sy vonina amin'izany ilay mpiambina, ilay mpanompony, dia ho avy izy hoy Jesosy hisikina ny tompony ka petraka azy hihinana dia hanompo azy.
ho tahaka izany ny olona izay miambina ary ny fiambenana izay lazaina eto hahatongavan'ilay zanak'olona tsy ny fiazakazahana hanamboatra tohatra hahatratra ny toetran'Andriamanitra. Ary izany ange ny zavatra misy amin'izao andro zao. Ny olona miezaka hahatratra ny toeran'Andriamanitra, hanana pouvoir. Dia na ny film na ny dessin animé asehon'ny ankizy amin'izao dia anehoana olona manana pouvoir ka dia mahay manova zavatra, mahay manana fahefana maro samihafa, te hanatratra ny toeran'Andriamanitra amin'ny fanaovana fihetsika maro samihafa ny olona. Eny fa izany fomba izany koa dia tafiditra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tafiditra eo amin'ny fiainana mpanompon'Andriamanitra maro, te hanana, te haka ny toeran'Andriamanitra, ka hapiasa ny fomban'Andriamanitra amin'ny filany tenany. Ary olona zay ny soratra masina hoe ny kibony no Andriamanina, fa manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan'ny zavatra. Fa tsy izany, fa Andriamanitra nidina ho amin'izao tontolo zao ho an'ny mpanota, ary izy no manao ny asa. Izy no manao ny asa. Fa izay niarany zany asa izany dia miseho eo aminy ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiambenana, amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ity sitrapon'Andriamanitra ity, rehefa notaniana izany ny sekoly alahady dia mety hamaly ny ankizy sasany hoe inona moa ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Inona ny atao hoe, na ny lehibe ary notaniana hoe inona moa ny sitrapon'Andriamanitra. Inoako fa ny valiteny ataon'ny maro dia ny teny hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ny vavahana sy ny ideranan'Andriamanitra. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ve ny sitrapon'Andriamanitra? Dia ideran'Andriamanitra ato sika, dia iredona sy irahary an'me voninahitra n'Andriamanitra ato sika, dia mandritry ny andro, mandritry ny alina. Zay ve ny sitrapon'Andriamanitra? Izay ve ny miambina? Betsaka ny olona nieritreritra hoe miambina fa ho tonga ny tompo. Fa ahoana hoy Jesosy? Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola toandro ny andro. Ho avy ny alina ka tsy afaka miasa intsony ny olona. Ny olombelona amin'ny maha olombelona azy dia nataon'Andriamanitra hiasa sy hitandrina ny saha. Ary nanontaniana i Lutera ny amin'izay fotoana hatongavan'i Jesosy, ny amin'izay tokony ataony, ny amin'ny hatongavan'i Jesosy, inona no ataonao, ahoana ny fiambenana ataonao rehefa ho tonga ny tompo, raha ho tonga an'io ny tompo. Dia hoy izy hoe ho tonga an'io ny tompo dia efa vonina aho, hoy izy, ary izaho dia amboly hazo, amboly paoma. Izany hoe ny fiambenana dia tsy fiomanana sy fihetsiketsehana tampotampoka, fa fiainana amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ka olona miasa tsara ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy midonanam-poana ho amin'ny fieritreretana na ho amin'ny fisainana ihany, ka manatavy tena amin'ny fiainoana sy fideranan'Andriamanitra ihany. Tsy izany, fa ny olona nandray hery sy ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia olona maneho izany amin'ny mpiarabelona aminy, miasa, mitaona olona ho an'i Jesosy Kristy tompo. Ary izany no ambaratsika eo amin'ny finoatsika, amin'ny fanekempinoana. Raha mino dia hoy Jesosy hoe izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Ary ny asa ataon'i Jesosy izay naniran'Andriamanitra rainy azy no ilazany Jesosy tenany, fa hoy izy ny amboahaolo manandavaka, fa ny zanak'olona kosa tsy mba manana izay andriany lohany. Io lay zanak'olona ho tonga eto amin'izao tontolo izao ary nanaiky sy nanetry tena ho olona, eny fa na dia azon'i Jesosy natao aza ny namita ny asa ho famonjena izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny indray mbava monja tany an-danitra, fa tsy izany no nataony, tsy izany no nataony, fa nidina izy
ary niditra amin'ny isam-baravarana. Mety ho azon'i Jesosy natao ny namita ny asa ho amin'ny zanak'Israely tao anatin'ny iray segondra dia nandre ny filazantsara ka nibebaka ny olona rehetra. Fa raha nisy marary anankiray izay raha nitaraina ny rain-drazazalahy anankiray manana marary ny zanany, dia hoy izy hoe midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hainy Jesosy natao satria nisy ny tenenan Jesosy hoe mandehana mody velona ny zanakao. Fa tamin'ny ity marary anankiray dia hoy Jesosy ho avy aho hahasitrana azy. Nasehon Jesosy fa izy dia zanak'olona afaka naka ny toetry ny olona izy, niaritra ny fangirifiriana, ny asa sarana, tsemboka teny an-dalana mba hamonjy ny mpanota. Fa isika kosa manahoana ianao? Amin'ity advento ity dia hanao tafoka masina isam-baravarana ny fiangonana. Ny sato manohy nampitondraina ny titra sy ny fifoazana hanao izany, fa ny tompony asa dia ny fiangonana iray manontolo. Ny tompony asa dia ny fiangonana iray manontolo. Ianao ve mba manam-pikasana? Satria fanao ny fiangonana efa taonany maro izany. Ipiry ianao no mba efa niaraka tamin'ny mpiatafoka ka hitaona olona ho an'i Jesosy Kristy, ary firy no mba efa tonga anao tato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Aoka isikina ny valanareo sy rehatra ny jironareo. Ny jiro dia tsy natao hanazava ny tenany ihany, fa natao hanazava ny tontolo manodidina azy koa, ka ahitany manodidina azy fiadanana sy fifaliana. Ry havana, advento izao, ho avy ny mpanjakanao, ahoana ny fahitany anao? Nametrahany fitokisana ianao, teo amin'ny batisa masina ianao, faly ery izy raha nandre ny ray aman-dreninao fa hitaizanao araka ny sitrapon'Andriamanitra ka hifady ny devoly sy ny asany ary ny fombany rehetra. Teo amin'ny anaovana nandraisana antsika, teo amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo, endrezany fifalian'Andriamanitra. Fa ny olombelona mpanota sy mahantra efa voagadra ny devoly no samy joro vavolombelona sy manala baraka ny Satana, ka milaza hoe izaho dia hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Efa mba nanao ny handresena ity fahavalo ity ve ianao? Rehefa nanao izany, efa nisy dingana nataonao ve? Manatenanao ny tompo, fa efa nao ianao sady mbola hanao ary hiaina izany batisanao izany, ka irehatra ny jironao ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.